Za le olona tianao. Za le olona fo nanorina fiainana vaovao miaraka aminao ary araka aminao mandrakizay. Novonoiny le vadiny le vehivavy ary zantratra farany teo. Tsy hitan'langy zavatra niseho tato e. Tao ampalina mihitsy zareo nitratrako ny te. Dia ahoana? Maintsy manambady any zanako iny. Jerena tsara, passeport sandoko ty. Tsy maintsy manao an'izao lery mba tsy hamantarana azy. Tena tokony hafainganina ihany ilay fandehanantsika ka. Bye papa. Fino ny ataonao? Ho inona indray ny ataony lahy ty? Tsy fanana ve ianao? Ataony lahy? Ray aman-dreny tsy vanana raha ianao. Haiko fa ianao dorina metraka an'ireny zavatra rehetra ireny. Dia avy eo ianao niantso pôlisy nisava ny tranoko. Lasa falainga indray izany. Iza no niteneny lahy hoe zany niantso pôlisy? Elahy lesy nefa fantatry ny pôlisy any hoe olon-dratsy e. Misy proof, misy vavolombelona zany zavatra teneniko amin'lahy zany. Raha tsy mino anontany ny olona miara-mipetraka amin'laho. Ay, jereo zany. Ahoana ny alalanao an'izany zavatra rehetra zany? Hoe zany zavatra niseho tany? Manao ny tsara elahy tsy olon-dratsy elahy. Inona nanaovany la passeport sandoka? Izay filazanao tsy rarako. Jereko zany. Tsy hanary ny passeport reny. Ianao no nametraka an'ireny. Dia ianao ihany koa naniraka pôlisy avy eo hisavana ny tranoko. Ny pôlisy no nahita ny zavatra ny ataony lahy. Ny pôlisy no nisava ny tranony lahy tao izy nahita proof izy nahita vavolombelona. Inona ny idirako amin'izany? Tao ary. Samy mahitsika sy ianao. Dia hita eo ny toyany. Toyany nini? Ifakahita? Mbola ifakahita koa ny tadaviny lahy? Raha hijereny lahy zany dia any amponja raha mamy koa ary. Satria lahy dia efa misy profo sy vavolombelona amin'ny zavatra ratsy nataony lahy. Ary fantatry ny pôlisy zany hitany tao amin'ny lahy zany profo zany. Tao ary. Mahay ianao. Za koa mahay. Dia andao ary ifampitaditsika. Fa mbola anao inona indray le ty? Ifampitady? Mbola anampy sazy zay tadaviny lahy, ho ampiana indray saziny lahy. Dao ary. Zay ilay lahy. Dao ary fa ifakahitsika tonton. Andrasako.
raha zay ny tadaviny lahy. Lina tena hitako hatramin'ny kitana manan-drambo mihitsy le tsy raha zily ny mezako a fa le fetaka be na azo ne nareo koa moa rangako saka matorona lay mbolombava nareo saka miarina tsy hitako ngamba saka be voka koa ngamba niny matonga masika be ohatran'io marina ma mitandra zily misy problème be izy iny mbola tia mifidy izy dia mitady an'izao hevitra rehetrarehetra izao hiverenana aminy za aloha tsy adaladalana ohatr'izao tsony a ato za tsy olefa tsy tia anazy zao izy mbola hisisika ihany a neva efa ataon'lena ohatrin'inona mbola misisika ihany zanga misisika lalana banaka be ve dia hisisika andre normal fotsiny aza mampime eo ka fa ho moa anana ho ny ihany isa rahatonelona ambany disy amboida raha mise patrisy ay bataina teo fa tsy nahatsiaro tena tena tsy mahetsika nianina mandeha fotsy manaraka an'ity tsy dia efa maty tsy maty zany izy e tsy mahatsiaro tena fotsiny ty madamo ty ohatrany ahoana tsany zany resaka zany tsy maty fa tsy mahatsiaro tena haiko nisy maty atsiaro tena moa tsy mahatsiaro tena izy fa mbola miaina tsara ohatra antsika izao ko zany tenina zao ohatra miteny ohatra miteny hoe maty izy fa mbola miaina ihany mariny tena sarotra mihitsy le manazava resaka amin'ity olona ty fa kilasy fahafiry ianao ny ala nianatra ka aloha kilasy fa tsy fantatro tamin'ny andronay tsy zany kilasy zany resako nisy an'izany misy an'le hoe te zay le izy te zao fa tsy fantatro ny any ny te fantatra tadidiko farany zao dia hoe te anambady a tany may fanday ianao Zany ery papa Tsoany androany e. Tany aminy a vetivety eo izy tsy hita izay nalehana. aza matahotra anao zanako efa nitaty araiky eo anjery daholo momba an'izany tsy afaka aminao zany tsony Ka mila fainganana anie zany papa e. Za efa teo eo akaiky ny foana zao aloha raha tena marina daholo reny niteneninao tamiko reny tsy maintsy tanteraka amin'ny momba anareo Tsy azoko ny tiany papa tenenina amin'izany. fantatro tsara angeanao hoe raha misy lainga na kely fotsiny ary reny teneninao reny na hoe sanatria hoe tsy sitrapony may fa zany ny rahanareo ohatry reny dia tsy ataoko vita mora momba an'izany Fa papa nga tsy matoky an'andray. matoky anao aka fa mila atao amin'ny marina sy ara-drariny ny ainanao ry zanako a Papa koa zany. Zany hoe tsy mandainga amin'ny papa zany e. Mifankatia izay. Fa izy fotsiny mbola sahirana amin'ny dadabeany a dia zany mahatonga anazy manao an'ireny fihetsika ireny. zany eny e marina ve moa tsy iseho eo foana e Za koa zany leo be amin'ilay papa tsy matoky ana mihitsy. tadio
fa fijaliana no hainanao raha ohatra ka hoe olona tsy tianao no lasa vadinao. Enao tsara hoe zany tenin'ny papa zany e. dia reny efa hitan'lahy reny dao no molesilesy ny zavatra atao a dia hoampitaikeo an'lahy moa zany le asa raha ohatra ka mety an'lahy fa miay aminahy mantsy ny mpiara-miasa aminahy hifidy dia aleoko aloha tsy manao an'io afery io. Tsy maninona lesy zany am tanlahy zaho amin'izao anatin'ny mitady asa tena zavatra ilaiko mihitsy zany amin'izao satria zaho tena mila voly. Fa zao a tena mila mitandrina be lahy amin'io asa io. Mila kombana tsara ny vava, mila masika be koa lahy, dia mila entitra be koa lahy amin'ireo mpiara-miasa rehetra ireo. Dia saintia moa zany miara-miasa an'lahy dia le olona miara-mipetraka amintsika Stéphanie. Aza matahotra lesy lahy fa hono ahy lesy zavatra tena ohatrany hoe mampieritreritra anahy ialahy pôlisy ialahy ny tokony hisambotra mpangalatra indray ty sefon'ny mpanao ratsy. Vola daholo le tsy zany a, tsy hampanaovako ny fiainako ny karamako dia mba mila mitady kely aho. Ty da fiainana kely tsy sarotra e. Dia hono ahy lesy mba iza moa zany a ny mpandray an'ireo vehivavy ireo. Mpandray andreo indray be da be lesy a, vazaha, karana, sinoa, gaspara mpanakaina ohatran'lahy. Reo nge mbola hifanerasera hiarasa amin'lahy daholo avy eo e. Sa matahotra lahy ataontsika amin'ilay io ary tsy maintsy mandeha io. Fa dia efa matoky an'lahy a, fa zany efa mandraramaso anareo ty avelany ihany. Okay.
Zavatra zareo ohatry ny manelikelina kely. Tsy manelingelina ka. Ohatry ny efa hafa kely nareo zany. Misy problème nga zany? Tsy hoe misy problème fa tsisy ny inona ka tsisy ka. Ie, tsy zany ao fa za io ohatry ny te hisaotra kely anareo zany e. Misaotra anareo amin'ny zavatra rehetrarehetra fa nareo ihany koa mba namako eto. Dia zay ny tena antondihako. Fa andeha nga lasa hoe Ka tsy andeha akory fa aleo alefa ihany fisaorana aloha fa tsy izy zavatra mety hitranga e. Dia mba mahafinaritra ny fiarahana teto dia mba misaotra mialoha aloha. Tsisy fisaorana mahefa. Sady tsy hitako koa hoe inona ny isaoranao eo e. Ny fandraisana sy ny fiarahamonina mahafinaritra ko. fiainana ravabe ty izy. Ie, fa tsy tena nelingelina nareo ela angamba fa nareo mety ohatry mbola niresaka ny kitabai kely fa miala tsiny. Tsy manina ka fa mandra-piona agny e. Ie. Mandra-piona dia zay masto. Sa mbola ilay resaka teo ihany ve? Toy an'ilay resaka iny ve sa iny? tena ohatrany lasa hafahafa mihitsy ilay izany. Petrapetra ianao. Daona mifandeha. Tsy maintsy mbola atao tsara aloha ny fanadihadiana monsieur Jerry. Dia zao ianao manao fanadihadiana? Loza anao mivoretaka mipetraka fotsiny eo ko fanadihadiana. Efa pirofo mitohaka amin'ny tenda angely ty passeport sandoka hitanareo iny. Dia mbola tsy hitako izay salasalana ty samborana an'ilay olona. Moramora kely ianao Tsy ianao nampianatra anay amin'ny asanay. Mbola miandra ny taratasy avy any am-polisy ny tamatavy izay io zao. Zay vao afaka misambotra azy. Dia rehefa izany ihany dia andefaso taratasy izy mampilaza hoe tsy afaka mivoaka mifaritra izy fa tsy lozana mipetraka fotsiny eo. Fa inona mihitsy zany ny problème anao amin'iny zanako iny? Tena manao izay ampiletika azy mihitsy ianao. Tsy maintsy fahaizana ny olona rehefa manao ratsy monsieur Fidy. Manoatra no izany indray ny polisy. Za zany zao ny hanao ny asanareo. Sa hanoranareo amin'ny asanareo? Kefy za mihitsy ny ianao ataonay zao e. Zany manao fanadihadiana zany ianao mipetraka io. Miasa zany ianao io. Aiza moa mpangalatra sy mpanao ratsy ny tsy tafabritsaka. Sao ny zavatra ataonareo. Petraka, mitanaka. Tsy manao ninninona zao amiko. Atao mibraka ianao zao monsieur Jerry. Moramora kely ianao. Toa lasa ianao ndray tena mibaikobaiko anahy eo. Tsy maintsy baikoko rehefa tsy manao ny asa. Ao ampianariko koa raha tsy mahay. Fantatro tsara ny toerana maizanao e. Fa avelao aloha izay anao ny asanay.
tsy maintsy mbola atao fanadihadiana daholo mantsy ny olona niara-mipetraka taminy ary mila fotoana maharitra koa zany fotoana maharitra iny ataovy ny asany lahy Adia, vetivety nge ianao e. Ao zany ke lesy mbola maika e. Maika ho aiza ianao e. Ianao ty fa tsy leo mandeha rery e. Ty dany eo mba ho namanao e. Tsy efa leo mandeha célibataire ve? Aleo ihany aloha lesy amin'izao a. Zany ke fa zatra mandeha rery e. Tena za mahita hoe mila olona ianao tokony hiaraka aminao mba hiaro anao. Zany tsy afaka hiaro anao foana. Fa matahotra lesy lahy efa eto am-pelantanako izy ary karakaraiko tsara tsisy tokony atahorany lahy mihitsy mahatoky an'lahy lesy e. Fa raha tsy lahy tsisy olona naverako niaraka taminy. hitandreo tena fahasambarana ho azy amin'ny teniny anatahanao zany ary ampanantenanao fa tena hitianao. Mbola tsy amin'izany mihitsy ange za amin'izao e. Tena aleo mihitsy aloha hijanona amin'izao e. Mila mifankazatra lesinareo e. Dia endry tsara lahy miaraka aminy. Zay. Ary aza mbolongolongo ohatr'izao moa e. Mba sy ho tsikitsiky tsy mba mahafaly anao hoe mahita anay sy miaraka aminay. Nareo nefa tsara resaka aniko. Dia zany ataonareo saro-bakoly eo. Fa misy inona moa jereny amoriana ho anay menakavy eto? Betsaka loatra ny zavatra tsy milamina tato amintsika ary mama tato ato. Mila mifandinika kely tsika atao amin'ity trano ity. Fa inona tsy milama ao? Hita misy nareo mpivady tsy mba mifampiresaka. Ampivory olona ve kinareo dia tsy efa mba vitavita tany am-pandriana tany ny resaka hoe inona no resahana eto? Momba ny mahefa resaka tiako resahana voalohany aloha. Fa manino mahefa? Manontolo za mbola sika. Sola fa iny. Inona fivoriana androany momba dadabe? Dadabe mbola tsy salama fa misy zavatra miriny-jery antsika fotsiny hono e. Ireny lahy ty avy lahy ty ilahy mihitsy mahatonga an'izao fivoriana izao. Niresaka tamiko monsieur David hoe lolovin'ny lahy fotsiny ny zanany ataony lakilalao. Marina ve zany mahefa? Tsy marina za bebe. Mingotony namantika anahy. Fangary lahy zazakely dia mengo tsipakely iny ve lesy ny andeha mantika ny laly. Azafady aloha. Resaka mengoty sy le bandy ity. Aiza ho iza amin'izany moa zany tokony misy anay eto ohatran'ny tsisy idirana inge ty fivoriana ity zany raha azo tsara valy. Azafady monsieur Jerry. Ohatran'ny mahatsiaro teny ramose ao ambao. Mahatsiaro teny dada manala. Andao. Tanadia. Za zany tena ohatrany hoe miala tsiny amindreo satria ndresaka tamin'ny pasy izy koa manko tena hitako hoe tena sarom-piaro amindreo. Aleoko lavitra mihitsy tena tonga dia nindresaka taminazy melo izay mikasika antsika. Boka zava-tsara mihitsy aloha fa mbola tsisy resaka hoe momba antsika izany. Andry ty fa zany tena tsy manam-pitiavana anahy mihitsy. Tsy hoe zany fa mbola zavatra hafa mihitsy ny anaty lohako amin'izao. Mbola tsy mieritreritra an'izany mihitsy. Dilanina ve? Fa dilaninao Zany mijery.
ny fihetsikareo ny fampijerenareo hitako daholo reny. Avela ho any izany ka resaka hafa atao. Ny anao koa dia resaka tsisy dikany foana ny ataonao. Tena tsisy dikany aminao mihitsy izany ny fitiavako anao. Raha zao taonanao izao no tena mbola tsy manam-pitiavana zany dia tsy haiko tsony. Eny fa zao mba ame fotoana kely aloha za eritreretako dia teneniko anao ihany mivalina. Na tsy ihany tadidia manomboka masona androana fa za tena tia anao. Lasa dioninao mihitsy. Na tia? Lina, to mangalangalatra, fangafangatanana. Le raha zilin-dozy ty manetatra olona fotsiny ianao. Inona zao no tokony ataitranao amin'izany sa manao ratsy dia mahana? Mahana amin'inona? Mahana ny fanaovany ratsiko. Aza mifandrebireby mihitsy raha zily lasa avoaka any ka any amin'ny zaridainanao any karakaraina tsara. Fantatro dia tsara mihitsy tompoko fa tsy santehako ty fa sendra mba nandalo aho dia nahitanao nandray an'ilay vola teo dia nanantona. Dia maninona? Tsy fombafomba tsika manko izany mangalangalatra izany tio. Azafady tompoko za tsy mangalatra nge, tsy mangalatra izany aho fa nahitako. Dia efa mangalatra izany rehefa tsy han'ny teny. Dia maninona nefa e? Vola ny patronko iny. Mety mibangana iny ny karamako amin'ny faran'ny volana. Ahoana moa tsy teny. Mbola mitohy ny resaka. Fa ina foana izany anaraka raha ilay rangahy anay eo e. Ka rehefa samy olona aminy ihany ny paisaokady, mazareo rangahy io Inona ndray zareko miala rika. Ioko. Ny volana e zany Eshe! Bozaka isaina re rasy eo. Hay! Sady zany efa miteny anao foana e, fa hoe za tsy nangalatra fa nahita. Manana sipapolisy moa nareko. Manantena ny tsy misy sambotra mihitsy na dia mangalatra ary. Dia ina koa zany zao ny idiran'izany? Zaniko. Tovy ihany fa nitetitetika ny hoe matoko tena be ihany na dia hitelina vonina zavokana tolambe tsy mitapaka. Mba roa sendra mipirina be voka, tsy mivava ny ray andro any. Le razily ty zany ane tena ohatrany hoe ratsiratsy vava manozina mihitsy ny ary angamba ny azo ilazana azy. Ohatry irary soanao indray no ataoko. Amin'ilay zavatra nataonao hita masoko tao. Tsy maintsy tongoko any madama iny. Ny hitako masoko azy zany fa ny tsy hitako angamba dia manao tato bitsika moto foana. Patricia. Patricia. Tata. Mahaino anavy ianao? Mama, aleo tsy ny dokotera tsisy ninina azitsika atao re zao. Hitako
Za mihitsy zao ny tena mety. Tsy aleo ve le antsoina le dokotera iny sa? Ndanareo miantso azy. Fa za aloha tena tsy aleto mihitsiny a. Sao dia misy zavatra teneniny dia tsy amintsika. Olona vao mianatra mihiratra ity ve iteny iny? Vao mihiratra zao no ainy. Tsy azoko mihitsy nareo. Inona ny teny andrandrainao amin'io? Tsy aleto ary tovo. Zay ty izy ohatra voan'ny aretina midiridiry. Miandahy koa lesy mbola latsaina ihany. Tsy mandaty zany ry valo fa zava-misy io. Ahoana? Fa zao mama, tsy maintsy sitrany io. Ary tsy maintsy fatatsika hoe iza no namono anazy na tonga anazy ohatran'izao. Tena mahatoky anao ajery amin'izay zavatra izay. Apetrako aminao zay. Eo aloha zany mamy. Eo aloha nareo fa antso an'ilay dokotera zay aloha zany. Fa tsy azoko amin'ny telefona izy dia alaiko any an-trano. Aingakaingana. Vetivety e. Vetivety efa jerijerevo tsara eo izy aloha. Dana re. Zay? Ie. Manata sefo. Misaotra. Taratasy vao tonga zao iny a. Avy any Tamatavy. Fa ino ty? Mandata reny ty sefo. Inona mahagagalà zany? Sao dia sonra tonga dia lasa manao an'iny. Sao dia araka zavatra miforononareo tatindray ty. Fidy a. Tsy matoky anaty ao zany lahy. Aiza moa sefo tsy hoe tsy matoky fa tampotampoka ve dia misy antitonga avy any sady kosa. Ny olona ane miasa e. Lasa la manao an'iny. Vora sefo. Fa ina mbola le alao aty e? Fa ngatsy nandrary amin'ilay fotoana. Zany fa zao. Verina kely aloha fa hanao filoman-dadabe a. Vitivitika fotsiny. Ty e. Dia ahoana zany ny fotoana tsika? Aza matahotra ianao fa zao. Efa voamako daholo ny fitaovana, ny fitaovako ny entako rehetra. Fa raha rivariva, aleo rivariva. Dia tonga tsika te mengy. Mety? Eny ary. Fa tena sitraponao marina ve aloha hiaraka amiko e? Ie. Zany? Satria tiako ianao. Dia zao hoe, ndana aloha. Ndana aloha mandeha amin'izay, sao dia misy matsikaritra eto tsika. Raha riva? Eny ary.
Inona mihitsy ny tena zavatra nataonao tany e? Tsy azoko. Fa manino? Rehefa jery ny dady reniko, midika zavatra ireny. Fijeriny ahoana? Fa nga moa zarery ny jereny teo. Tokony asesiny daholo fianakaviana Iray Manontolo. Sady normal be nge le réaction-ny. Sambo an'ray izy vao niratra tao aorianan'iny elabetsana tsy aro teny iny. Mijery ny rehetrarehetra marina tokoa izy. Fa ny fijeriny anao, hafa mihitsy. Na ny vavany ary tehiteny. Izy fotsiny mety hoe tsy mahatafavoaka. Fa ny madame malala moa zany rehefa misy zavatra mahazo andrainy dia tsy maintsy hoe hitoviny ao an-tsainy. Ie, fa tokony izy. Sady efa fantatro ane. Efa fantatro tsara ny tsy fifankazahoanareo ato an-trano. Dia tokony ho izy indray no eritreretiko eo. Karaha tsy mifankahazo. Dia midika hoe tsy maintsy zany namono azy. Zao fotsiny zavatra teneniko anao hoe ny fijeriny dada ianao ihany no mivandravandrany. Tsy niala tany aminao mihitsy izy. Inona zany dika zany aminao ka? Tsisy dikany? Malala. Aza mba hodikodana any amin'izany le resaky. Za rebirebenao. Ny fanazavana tamin'ireny zavatra nataonao ireny zao ny andrasako. Hoe fa maninona dia ahoana dia inona ny antony? Ny malala. Efa lasa ireny. Efa lasa. Lasa? Dia avelavela amin'izao fotsiny ihany. Tsy tokony resahana. Tsy tokony andraisana fanazavana. Tsy hitovy ny rebirebenao amin'izany resaka izany. Efa reny ary ny nataoko e. Dia ahoana? Hisaraka amiko ianao? Efa reny baribary reny ny zavatra nataoko. Anjaranao sisa amin'ny manapa-kevitra. Tsy izay? Ianao koa ne fantatro ny ao an-tsainao ao e. Hitavana ny harena ny dadanay fotsiny. Raha mba mety hoe misy fitiavana, mety hoe nosabirina zanakitsika angamba. Izay mety hijanonanao hoe. Zao tandremo sadinao le zavatra nresantsika ireny. Any tena important be amiko ny ireny. Aza matahotra ianao fa valo mahafa-po mihitsy ny meko anao rehefa amin'ny fotoanany. Dia tadidio fa za tianao foana dia satroko anilanao isan'andro anandro. Any Mahefa hono izy. Nahoana Salama madame. Petrapetraha aloha fa andeha hiantsan'ala e. Allo, monsieur Fity. Salama tsara ka. Misy inona? Monsieur Thierry. Taratasy afany ambony ty. Inona ty? Fa misy inona? Mbola tsy bebe. Misy inona? Taratasy fisambolana mahefitra iry mama. Mahefa, fa nanao inona ianao?
Tsy haiko bebe. Inona ny zavatra nataonao no tenenao amiko? Tao inamay fa manaraka anahy. Jeria, teo jerenao fotsiny ve zao zavatra zao e? Dia avelanao lasan'ny polisy any zany maefa? Zavatra tedaviny anazy. Olon-dratsy ny zanako ao matongo polisy tonga aty maka anazy. Zary mama tsy afaka hiaro olon-dratsy a. Tsy zany ny asako. Aleo izy tsinja ny zena fafiny any. Za matahotra anao bebe. Tsy maintsy tavavoaka any a. Tsy olon-dratsy zany a. Ianao kory taontaona mifankahitsika. Fantatro fa ianao daholo ny ambadika izao rehetra izao. Ela be zany e. Daholo. Jery hoa. Inona ny mama? Ny fala. Atalany ny azoko maninona? Tsy tako izay mampitomany anareo amin'izany.